Izay ny anivon'ny fitsarana lafa mavao afa mandidina izay tontolon'ny fitokonana izay ihany tsy ala lavitra amin'izay tsika nanambarana teo anivon'ny foibe-pitantanana akapoben'ny faditseranana fa misokatra trano ny braon'izy ireo na dia teo aza ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny syndicat ny mpiasan'ny ladoany amin'ny hanatanterahana fitokonana ampany amin'ny mpiasa ihany manso izy ireo ny manatanteraka ny fitokonana noho izany misy ny asa izay tanterahana izy ireo. Nandray fepetrana avy eo anivon'ny foibe fitantanana akapoben'ny faditseranana mba ahafahana manohy ny asa na dia eo aza ny fanapahan-kevitry ny syndicat ny mpiasan'ny douane sy ny mpiasa sasany anohy ny fitokonana. Arak'izany dia misokatra hatrany ny braon'ny faditseranana. Raha ny ety Antaninarenina no resahana dia tsy tazana tety an-toerana intsony ny maraina teo ny sora-baventy manambara fa mitokona ny mpiasan'ny faditseranana. Misy kosa nefa ireo peta-drindrina samihafa toy ny tatitra avy amin'ny foibe mpitantanana ny faditseranana mikasika ny fitakian'ny Sempidou. Voalaza fa isy ny fomba fiasa apetraka ary maharitra ahafahana mahazo ny ohatra faingo 500 ny vola miditra amin'ny faditseranana na ny recette douanière. Hotinjaraina isaky ny 3 volana amin'ny mpiasan'ny faditseranana izany manomboka ny volana janoary 2024. Mikasika ireo tampi-karama tsy voalohany taona 2024 hatramin'ny 2024 dia tsy voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana tamin'ity taona ity izany ka tsy maintsy miandry ny teti-bolam-panjakana 2024. Tombanana ho 12 sy 900 tapitrisa ariary mahery isa-taona izany. Voalaza fa zo tafiditra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fitokonana nefa voafehy fanajana ny zon'ny hafa ary voarara ny fanaovana fitokonana lava rery tompon'andraikitra amin'izany ireo izay manao fitokonana.